Jamane! Istina! Tesea! Food lovers! Androany tsika dia ho ana Tanarena. Ho any amin'ny toerana anankiray ny Soraka. Any Soraka plaque gastronomique any ao efa ela be mihitsy saika atao fa mbola androany zay vao tanteraka izy ny anarana toerana Citizen. Dore! Ti amin'ny Citizen guest house io arinanay dimy io misy anazy dia Dore! Tonga ato amin'ny Citizen tsika ohatran'izao ny boisson dia misy cocktail dia ato moa zany tena votoatiny ny prélude zareo variation de prix entre 24 000 ariary ka hatramin'ny 28 500 ariary. Misy isan-karazany le anahany dia fileko aminareo ihany dia ankoatran'izay misy ny plat variation ny prix entre 28 000 ariary ka hatramin'ny 40 000 ariary dia farany misy ny dessert mahita sady moelleux au chocolat dia 18 000 ariary ka hatramin'ny 22 000 ariary ny dessert an'izareo dia misy café et thé. Voilà. Rehefa naka commande zany zay niaraka tamin'ny Tiffany nalainay deux entrées, deux plats et 3 desserts. Marina moa zany fa ato tena conseillé plat gastronomique dia asehoanay eo rehefa avy eo. Tonga ato amin'ny Citizen indray tsika zany zao Citizen eto Soraka. Jerenareo ngery lac-ry tonga dia lac Anosy vue milay be eto amin'ny terrasse zay zao la vie est belle. Dia ny plat nalainay zany teo amin'ny entrée terrine de fromage frais condimenté izy radis à la croque au sel, pesto d'herbe des tartare de poisson de ligne au citron confit et émulsion passion vanille. Et à faire un plat, les plats nalainay tourne-dos de coquelet fermier cuit en cocotte, jus de rôti et garniture bourgeoise. Des rouelles de crevettes à la vapeur de citronnelle et réduction crémée de sauvignon. Des naka dessert anankitelo. Naka dessert anankitelo zay péché mignon et nalainay moelleux au chocolat et son sorbet de fruits rouges, des soufflés chauds au gingembre, des tartes à l'arabica grand cru, chantilly gelée de rhum. Tsara be zany ny vue ato amin'ny Citizen. Indrindra moa zany sy io fa amin'ny alina koa ito mbola hafa dray. Tazantsika eto ny rova dia Tiffany sy Dina. Rehefa mankato amin'ny Citizen nareo dia conseiller foana amin'ny réserve amin'ny
sur réservation zany a dia miantso fotsiny areo dia miteny hoe roviana tonga dia amin'ny Citizen, dégustation amizay zany tsika zao a. Poisson de ligne. Tisane, ni plat tartare de poisson de ligne, ouais. Au citron confit et émulsion passion vanille. Misy émulsion zany en bagno passion de vanille. Hitatsika annoncé le izy de hita tsara de le tartare zany manao les formes de ty misy tuile décoration. De anandrana le izy tsika. Les tuiles kisaka kely ty tuile ty. Thon blanc de ohatrany hitako hoe misy pomme izy zany. Misy sauce moutarde hein? Passion vanille. Mihaino tsara le passion vanille ao ambany ao. L'ensemble hein? Miaraka amin'le sucré salé, somary misy an'le touche sucré salé igny tena tsara be. C'est bon ça. C'est bon. Tartare de poisson. Les tuiles. Et tsara mihitsy zany les sauces misy pomme le izy pomme de thon blanc de les tuiles ohatrany misy goana poisson encre sèche angamba nanao anazy encre de sèche misy assaisonnement moutarde sy poivre le izy de le izy teo de mame goût sucré salé rehefa miaraka amin'le émulsion na passion de mihaino tsara daholo ny parfum annoncé rehetrarehetra zany tena haino tsara mihitsy. Eny le passion, eny le vanille, eny le poivre kely tsara be. Tonga de mazava be le izy hoe tartare de thon zay. Anandray zany zao manandrana da sao aloha présenté-ko anareo les plats ohatran'izao ny tarehany ny anarany terrine de fromage frais condiment radis à la coque au sel de miaraka amin'ny pesto d'herbe. Mazava be ny lecture an'ilay izy le fromage zany tsy miafahafa mihitsy eo ampovoany eo de andramatsika. Ndraso fahasehoako anareo le fromage miaraka amin'le anatiny rehetrarehetra ohatran'izao. De ampiarahako miaraka amin'le radis sy le pesto d'herbe. Nitsonika ao anaty vava le izy. Tsy mila manaikitra akory laha de le radis ty no croquant araka le intitulé an'le plat de tsara be ny effet an'le izy. Tena tsara. Apiky kely dina moa zany tena tia fromage sura fa anandrana an'ity izy rehefa avy eo. Tsara be le fromage. Reny tsara le goût an'le izy hafa kely ao anatiny to de mélange anatiny be da be. Tsara be. Anandrana an'le fromage ohatrany mampitahinana be izany. Tsara be mofony Tiffany? C'est bon? Ty ty le izy teo. Fromage blanc le izy de moelleux tsara fondant be mihitsy le
Dia ny ao anatiny misy ohatrany piment rouge sy piment vert. Subtil be fa tsy masika. Le izy tsy hoe masika fa subtil be. Dia ciao. Tsara be. Asiako mofo kely. Hoaniko miaraka amin'ny mofo ty zavatra ty. Ohatrany hoe limite ohatrany misy yaourt kely zany le tsiron'le. Hoaniko tio be. Ty misy tuile. Biscuit ohatrany biscuit salé. Biscuit vita amin'ny farine de maïs angambany izany, tuile vita amin'ny farine de maïs. Ohatrany hoe biscotti misy goana mofo, biscotti any. Velogno zalabe, velogno lahabe, zegny raha tsara, velogno meva zalahy. Mavita mankafy, mavita mihetsiky mandy, mavita manalazy mifety miaraka amy la famille. Hoagogna be ie, ataovany mete, ataova raha tsara ny egny. Fô mbola velogno fô anao, mavita zay raha tianao atao. Magnararota tsao ndraiky tare fôko maty efa tsy mifôha. Ray aman-drenina hitagna masoandro, Zagnahary koa tsy atao. Dia tonga daholo ny platsika rehetrarehetra. Dia ty no andramako voalohany dia avy eo tiana manandrana an'ilay anankiray. Tantaraiko anareo intitulé déjà aloha ny présentation ohatrany amin'ny Top Chef tena hoe tsara be. Dia ny anaran'ilay plat raha aloha teneniko anareo tourne d'eau de coquelet fermier cuit en cocotte miaraka amin'ny jus de rôti et garniture bourgeoise reny dia araka le hitanareo misy ohatrany mousse de pomme de terre angambany ity fa tsara be. Dia mipochena le izy dia reny le champignon misy oignon rouge dia ty le coquelet dia io ambany io le sauce dia andramantsika. Lo tapahako avany dia amin'izay hitanareo ohatran'izao ny cuisson-any dia ampiarahako amin'ilay sauce eo ambany dia asiako kely an'ity ie tsara be reto tena zao ny atao hoe aventure culinaire. Dia champignon dia asiana kely an'ity dia ataoko en une bouchée izy rehetra ohatran'izao manasary nareo. Misy fofona vin rouge aloha zany le sauce. Tsara be ny tsirony, tena tsara be. Hitanareo le hena fondant be mihitsy ty, malefaka be. Dia ty sauce ty hainao daholo ny tsiron'le hena. Tsy ny nahandro hena tamin'ny cocotte zany nareo dia miaraka amin'ity mousse ty tsara be. Dia ny cuisson an'le champignon koa tiako be. Za nefa tsy fihinana champignon fa tiako be asiako kely an'ity salade ty. Bouchée farany sisany dia misaotra anareo fa tsara be.
Le zany a tavoloza sy dina ny satria hoe hoentina mody ny ambiny a fa mety tsisy hoentina mody ty raha ny tena mitsonga eo ambava le izy a dia ty malefaka be reto tena milay be tsisy ambara fa tsara be tsara anandrana an'ity plat itsika zany a rouelle de crevettes à la vapeur de citronnelle et réduction crémée de sauvignon. Réduction crémée hein, de sauvignon zany ty a dia ty le rouelle de crevettes misy caviar kely eo amboniny eo. Iny le citronnelle dia andramako aloha le sauce kely fotsiny nga tsara araka eo ambony ramako manokana aloha. Misy acide kely le sauce amin'le vin blanc angambany izy zany le sauvignon dia hoarotsakitsika eo ambony le plat zay a zay ao tsara ohatran'ireny any amin'ny top chef reny mihitsy antsika dia zao a nasiko an'le sauvignon moelleux tsara le izy a marina moa fa Philippe ekekentsina moelleux tsara le crevette a dia iny be mihitsy le citronnelle ao anatiny araka le annonce an'le plat dia anandrana an'le caviar tsika zao. Le caviar reto ohatrany hoe huître zany misy iodé be le izy tsara be raha tambatra ato amin'ity plat ty le izy zany a tena manome goût iodé be mihitsiny vetivety ary ty zany le crevette a moelleux be io a eny tsara le citronnelle ampiarahana amin'ny caviar dia ohatrany ahoana zay koa zany ohatrany hoe misy citronnelle ao anaty ranomasina dia ao mihinana an'le tsara ty le crevette cuisson zany crevette zany tena tsara be hitanareo tsy masaka be le fotsifotsy be reny nefa tsy manta ihany koa tena parfait ny exécution an'ity plat ty tena tsara be manome an'le rehausseur de goût mampiakatra an'le tsirony le divay Plantina ihany zany le izy finalement tsara be ny divay tena mampiakatra ny tsiron'le izy dia anandrana kely an'ity amin'izay a zany le ohatrany hoe coquelet izy teo coquelet eo anandrama saramo izy zany dia izy ny tena hoe moelleux be le izy tsara be ampiakarina le goût an'le vin ndramako aloha le sauce vin rouge mamy tena vin rouge mihitsy an'le izy vin rouge doty mamimamy kely malefaka be moelleux tsara be ny cuisson an'le coquelet malefaka be ohatrany hoe mihinana henany tanehana ela be reny ty chou-fleur
Misy gona beurre, persil, dia curry kely. Misy hay, dia misy persillade. Andramako ty zavatra ty. Araka ilay nitenen'ny Sara teo ilay izy purée de pomme de terre. Asiako bouchée anankiray daholo amin'izay izy rehetrarehetra. Ahitako ny tena tsirony. Chips avy ety. Anaty rouge zany. Ça fait des champignons. Tá bom. Olha que outra ampoise, les champignons sabe, mihitsy não. Miaraka amin'le onctuosité les mousse. Dia le vin mampiakatra ny tsiron'izy rehetrarehetra. Texture an'ilay akoho dia complète tsara. Velung'angi milamigny zovikati sy mieke meva velungu meva velungu mahita raha tsara mitetika sy kara mavita midola mitady vole mavita mikale omsoma bale mavita mikiaka mirefy mangalayaka mavita mi voyage miaspira la plage mikitikitiki sare. Nandranandray zany tsika eto zava-baobaoty soufflé chaud gingembre dia sorbet gingembre miaraka aminy. Oui. Soufflé tsy maintsy hohanina mafana fa tonga dia mifitetaka raha vao mangatsiaka. Tiffany, je vais commencer par déguster. Ouais, je vais prendre avec ça, Tiffany. Nuage belé. Tiens, il m'a soufflé à ça. Tsara be, crémeux be ilay izy dia eny be mihitsy le anao le gingembre ao anatiny. Tena original be ty dessert anankiray ty. Tsara, tena tsara. Io tsy dia tena hoe mamy be Bon appétit Tiffany. Misy ohatran'ny crème pâtissière kely. Ohatr' zao zany le izy ohatran'ny hoe crème pâtissière ao anatiny. Ok. Dia ty soufflé. Efa nihinana soufflé au fromage fa ty tena soufflé ohatran'ny crème pâtissière. C'est Tiffany zany iaraka anandrana an'le moelleux au chocolat. Moelleux au chocolat efa fantatra ny tantarany tasy moelleux dia iray ihany ohatran'izao ny paozin'le izy ty moelleux au chocolat dia misy sucre glace eo amboniny dia à côté misy sorbet fruits rouges. Dia andramantsika le izy tonga dia ataoko ato ampovoany ato. Wow! Mbola maneno le izy moa zany fa tsy heninareo ohatran'izao Voilà. Tena parfait zany cuisson an'le izy moelleux au chocolat. Dia hinana l'izy moa zany chaud et froid Tsara be. Doucement fa mamay tsofina aloha. To dia mora mangatsiaka le izy tsara be. Dia nanaovako azy ty dia ampiarahako kely amin'ny fruits rouges. Ohatran'izao fihinanana azy Zay. Manasa daholo Tonga dia misy choc thermique ao anaty vavako ao satria mamy sy mafana sy mangatsiaka miaraka. Fa tsara be le izy.
Tsara be le zao be fruits rouges zareo a tsy mamy be a nefa ny frais be le izy ampiarahako kely miaraka amin'ity a tianareo be ty fa fantatro hitanareo mbola midona tsetrika le izy atony tsara ny siramaminy a tsy mahery be loatra le chocolat a tsara be hoany ty fa vas-y mange laninay zany ty piso a fa miala tsiny a fa ameko anjara ihany nareo a farany manaso velogno ankiran'olo tiagna velogno tsy marary zalabe Citizen eto Soraka eto amin'ny terasy ny Anosy matazana raha nanosy a sady misakafo nareo a mihinana top chef party a fa tena tsara be zay zany a misy encre de sèche a tuile à l'encre de sèche dia zay tonga minify ohatra maintimainty a fa tsy manino dia raha rivotsika mameny noty météo akory zay na koe kabary fa manakaja be zany le toerana andehanana le nandehanana teo e dia ataonay somary manakaja koa zany le fanomezana noty eny e tsetsatsetsatsatsa fotsiny fa mba mba te hanala azy koa zay e mba te hanao kravaty hiditra amin'ny noty cadre tsika zao ny noty cadre atao amin'ny Citizen zany dia 9,5 sur 10 9,5 sur 10 tena loto dia tsonay aminareo tena efa perfection zany noty zany tsara be le izy a sady matazana ny rano nanosy le izy a tena vue terrasse tsara be a maheno rivotra madio a nefa ny a classe be le toerana afaka misafidy ianao a na ny tokotany no mipetraka na ao anatiny a misy an'le canapé a style hafa mihitsy a fisakafoanana malaza be amin'izao tsara be ny décor izy zany tonga dia gastronomika be hatramin'ny décor ao anatiny zay hiditra aminao ty service ndaitsika zao tao amin'ny Citizen ny noty service a tao amin'ny Citizen zany a dia omenay 9,5 sur 10 9,5 sur 10 a kopatanana manokana ho an'ny monsieur Herzo a zay nandray aminay tao a fa tena nafinaritra be a impeccable ny service-ny a izy koa tena hita hoe nianatra an'le restauration izy zany efa tena zokilo ao anatin'io tantarany service io e dia fatany ny atao fatany zavatra tokony ataony a fatany nandraisanay a ny nandrasany teo foana zay a nantanina nanahoana tena feny le izy ary zareo koa service amin'zareo a misy maison d'hôte chambre d'hôte zareo tsinona Citizen guest house zay hiditra aminoty a zay mahafinaritra atsika rehetrarehetra indray tsika zao a dia ny sakafo tompoko lasy tompoko vavy a ny sakafo a tao amin'ny Citizen zany dia mahazo ny larina 9,5 sur 10 9,5 sur 10 tena hoe 9,5 partout zany tao e tsara coup de cœur satria tao amin'ny Citizen zany a nisan'izany hoe gastronomie française zany tena izy zany a ohatran'ny top chef mihitsy dia mazava ho azy betsaka aloha zany na hoe teny lafo be le izy sotry zany a kely sakafo ao aloha zany tsy fitondrana fianakaviana sambatra velively a sanatria fa rehefa ohatry nareo a miaraka amina sipa le vo poinceny reny a dia hoe tao izy a fa tena to dia poinsa ho azy vazivazy zany a fa tsy netenena hoe tena tsara ny sakafo ao a dia ny menu an'zareo koa tena epistyle be lava be zany a tantareny eo daholo eo anatin'le plat rehetrarehetra maria kely zany fa le izy tena gastronomika gastronomie française dia le chef zany a ny sublimer les produits vita gasy a tao anatin'ny gastronomie française ary tena tsapanao mihitsy ny tsiron'izany top chef tena ohatran'ny top chef a ny sakafo ao tantsanay a
inona avy le izy? Zay zany naka prélude any zareo le izy entrée ny tiany tenena le izy de prélude ny entrée nalaina atao zany de mihaino tsara daholo de mandrenao ny falavalava ty tartare de poisson de ligne au citron confit émulsion passion vanille zany tany-saina rehetrarehetra zany de hita ao anaty sakafo daholo. Io zany ny tena mampiavaka azy satria ny tartare présentation aloha le izy efa hitanareo amin'ny sary io tena efa mipetrapetraka tsara daholo le présentation le plat nisy ny tuile teo amboniny le tuile na ino moa fetsoreny encre de sèche de ny tuile zany de efa hitanareo décoration tena mahafinaritra somary mety kely ny fenêtre atran'le tuile de ao ambaniny ao les produits le tartare de poisson fa zany tartare de poisson zany ohatra ny hoe trondro mantsaka ihany tsirony tianao zany hoe trondro manta efa assaisonné le izy tsara be assaisonné zareo amina sauce citron confit moutarde kely de ao ambany misy émulsion le passion vanille zay manome peps sur peps le any tsara raha ohatra zany ianao tsy cuisine gastronomique de tianao le izy fa raha tsy tia ianao de tsy tianao le izy manarak'izay naka koa zay terrine de fromage frais condimenté radis à la coque au sel miaraka amin'ny pesto d'herbe zay le tena hoe somary lavalava le anahana fa le sakafo tsy hoe lavalava ohatry de ny onctuosité reto tena ny onctuosité ny assaisonnement juste daholo ny zavatra andramanao misy tosina paprika kely eny am'le ana de le radis croquant malefaka tsara le fromage de atao anatin'le arak'izay ambanantiany zay zany en résumé le izy mety hoe raha dingeza be ny ampiasainy fa kely sisa ny tonga anaty plat satria zay essentiel ao anaty plat ihany de mazava ho azy moa zany tsy hitondra barkety mihitsy zay le izy ary tsara be tena zay goût énoncé rehetrarehetra de hitanao anatin'le plat ankoatran'izay ny plat nalainay ny anahy aloha tonga de teneniko voaloha sady coup de cœur ty plat anankiray ty tourne d'eau de coquelet fermier cuit en cocotte miaraka amin'ny jus de rôti et garniture bourgeoise izy somary ohatrany hoe lavalava kely fa hita mihitsy hoe ny angaliana zany le izy satria misy ohatrany pomme de terre poché eo akaiky voatapahanao le coquelet de malefaka be leo anatiny ohatra misy fondant zany mihitsy eny hafa mihitsy zany cuisson le izy de miaraka amin'le sauce tena mbola tadidiko ny tsiron'le izy sauce vin rouge tena tamin'le sauce na le rôti de ny ana toraka voninkazo kely am'le tsiron'le rôti tena mivoaka le tsirona rôti na akohany teo ohatrany hoe rôti de porc zany no anao le misy an'le tsiro kely na herbe sy le misy an'le tsirona poivre kely di poivre kely tsara reto tena tsara io sakafo ny ana ndray zany nalaiko rouelle de crevette à la vapeur de citronnelle réduction crémée de sauvignon iny zany niaraka tamin'ny sauce le sauvignon de le rouelle de crevette araka le hitanareo tamin'ny dégustation teo de tena zay rehetra annonceny ao de hitanao anatin'le goût anatin'le plat miteny crevette izy miteny sauvignon izy miteny crémeux izy miteny miteny petit pois de misy tsirona petit pois tsy hitanao ary amin'ny petit pois hoe nakaiza ohatran'ny sara zao nisy accompagnement ina moa garniture bourgeoise ny lazainy zareo azy fa io zany légumes sauté ile hitanareo teo miaraka amin'ny tena sauté au beurre sy ny sauce rehetrarehetra fa tena exécution le zany parfait masaka tsara tsisy kiano tsy hoe be sira tsy ampy sira tsisy azantsony fa efa tena de zay ny anton'le note iny de ny amaranantsika azy zay moa zany ny plat moa zany am'zareo suite ny antsony azy de ny dessert na marana tamin'ny dessert zay toy ny fomba malagasy mazava ho azy zay naka zay maratsy azy moelleux au chocolat et sorbet fruits rouges zay tena moelleux au chocolat raradraraka mihitsy
de spécialité an'zareo sady isorana manokana ny Tom Citizen natao zareo offert ny soufflé chaud au gingembre io zany tena spécialité an'zareo ao de tena recommandé nay manokana za manoko zany tena zay avy ninana soufflé fa tsara be le izy malefaka be le ao anatiny de mafana le izy mafana misy otrany crème tsara be mafana miaraka amin'ny gingembre ohatriny hoe tosina gingembre kely mariako fa tsy masika le gingembre fa juste parfum sy goût fa tsisy an'le sikany mihitsiny ny anaga man mety hoe si bémol na hoe fanatsarana kely na mety hoe apiakatra kely ny goût le izy tiako raha ohatra hoe le sobe teo akaikiny tsy sobe gingembre satria lasa gingembre sur gingembre tue le gingembre de nanaovana estina azy le soufflé chaud noanay niaraka tamin'le sorbe fruit rouge le moelleux choco de tsara be le goût misy explosion na sorbe hafa mba amizay mifamino izy de miakatra le goût fa le gingembre zany surplus kely tao zay 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 expérience anay atao amin'ny Citizen teo isy raky marina fa misy Citizen anankiroa ray le ohatrany pub fa le izy Citizen guest house le ary ambambany zany de rehefa makao zany de mila manao cravatte ohatrany dina koa ny portefeuille anareo satria somary tsy de tena hoe natao an'olona rehetra zany le izy fa mba manangina kely de mba manandrana zany koa sy manarana zany hoe qualité ana gastronomie française zany de zay de mbola misaotra anareo misaotra betsaka ny abonné rehetra azadiny page YouTube ny Instagram sy ny Facebook de be da be nareo manaraka anay de mbola bye daholo Bola velungo, tomatsa patenga velungo, asika jam naraka mangano. Ano bola velungo.